manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'izana-bolana sy araka ny fantanterana teto an-trany dia nisitraka orana indray tany amin'ny fahatra atsimon'ny nosy androany noho ny fikorontanana izay nisy avy any ambony tsy takamaso moa na tonga izay rotsakorana izay. Iamaina miandalana kosa manomboka rampitso fa aty amin'ny morontsiraka Ivatovavy, Fitovinany ary Atsimo-Atsinanana sisa no mety andefan'izay fikorontanana izay. Itoetra ny zavona amin'ny voamaraina ho an'ny faritra anatin'iray manontolo ato anatin'ny 3 andro ho avy. Izany indrindra no ampatsahivana antsika rehetra, indrindra ny mpampiasa lalam-pirenena mba hitandrina fatratra rehefa matevina izay zavona izay satria mety akaiky kokoa ny fahitana. Ny zavona tokoa mantsy dia isan'ny singa iray mety ahatonga ny lozam-pifamoivoizana raha toa ka matevina. Raha mahakasika ny maripana indray dia ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona no misy antsika amin'izao na ilay antsoina hoe fararano. Angatsika hatrany maraina fa vinavinaina hiakatra miandalana kosa ny maripana rehefa atoandro. Andao jerena amin'ny antsipireny ary vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Andrahona mety arahana orana tandrifindrahona indraindray ny aty amin'ny fatra Analanjorofo, Toamasina ary Sambava sy Antalaba. Mety azo an'izay orana tandrifindrahona izay ihany koa ny morontsiraka ny fatra Ivatovavy, Fitovinany ary Atsimo-Atsinanana. Omaina avokoa ny fatra hafa ary bantoerana kokoa ingaby masoandro aoriana ny zavona na zavon-tany voamaraina ho an'ny afovoantany. Raha ny tolakandro indray dia azorana tandrifindrahona ny aty amin'ny fatra Ivatovavy, Fitovinany ary Atsimo-Atsinanana. Iverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ho an'ny ilany atsinana ny atitany. Mety andrahona rahana tandrifindrahona indraindray ny aty Sambava, Antalaha, Analanjorofo mpakatra ny Toamasina. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 5-30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra aty amin'ny fatra avaratra andrefana, eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 420 degré kosa ho an'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana dia saika eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy indray ary dia mitoetra hatrany aloha ny zavona voamaraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Isava miandalana ihany izay rehefa misandratrandro. Mety azo orana tandrifindrahona ny aty amin'ny fatra Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana mpakatra ny Taolagnaro. Ny fatra hafa omaina ny andro amin'ny ankapobeny mety isy tandrifindrahona iserana ihany ny manodidina ny Samborano. Iverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ny aty amin'ny fatra Iboeny, Betsiboka, Analamanga ary Alotra Mangoro. Raha mahakasika ny maripana dia manodidina amin'ny 5-30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana ary eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 420 degré kosa ho an'ny afovoantany. Mety ho tafidina hatramin'ny 10 degré mihitsy ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny talata ary izay saika mitoetra hatrany alohan'ny zavona amin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo misava ihany izay rehefa misandratrandro. Ny orana tandrifindrahona dia aty amin'ny morontsiraka ny fatra Sofiasa manodidina ny Samborano. Mety azo orana tandrifindrahona ihany koa indraindray ny any amin'ny fatra Atsimo-Atsinanana, morontsiraka ny fatra Nosy sy Androy. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 420 na 520 degré maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Tafiakatra 5-30 degré hatrany any amin'ny fatra Boeny, Betsiboka ary Sofia. Hitantsika amin'izao fa mety ho tafidina hatramin'ny 7 degré mihitsy ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.